hoe manao namarina oaiza marina ty firenena malagasy ty azao taona rifatelo zao fa makasika ny fafolo ny volana aogostra ihany feno telo amby telopolo taona amin'ity androany ity ny etsy-bahoaka nitaky ny vahoaka malagasy ny fialan'ny filodidieratsiraka tamin'ny fafolo ny volana aogostra taona raiky amby sivifolo sy sivanjato sy arivo vahoaka marina moa ny ainy teo ihany koa ny naratra etsy-bahoaka izay nitondra tamin'ny repoblika fahatelo izany etsy-bahoaka tamin'ny taona raiky amby sivifolo izany eo ihany koa ny diabe ny fahafahana fa hatramin'izao fotoana izao dia mbola ao anatin'ny fahantrana lalina sy mamirifiry ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ny général Makavelo Désiré misotro ronono. Tantaram-pirenena tsy aza adinoana ny folo aogositra taona raiky amby sivifolo sy sivanjato sy arivo izay feno telo amby telopolo taona amin'ity androany ity etsy-bahoaka izay nitondra ho any amin'ny repoblika fahatelo ity hetsika ny raiky amby sivifolo ity izay nipoirany diabe ny fahafahana hetsika izay noheverina hamaranana ny fitakina nanomboka teny amin'ny kianja ny komma fitambinipolo hektara ny fanovana ny lalam-panorenana ny fialan'ny filodidieratsiraka raha teo no antony ity diabe ny fahafahana ity inona marina moa ny tena zavantranga tamin'izany folo aogositra taona raiky amby sivifolo sy sivanjato sy arivo izany dia nanapa-kevitra ny teny amin'ny kianjany telo amby folo me andeha hoe ny avoloa dia araka nylatsaky anao nanomboka teo amin'ny tonelina teo amboda dia efa nisy ny fisakanana nataon'ny miaramila dia nandeha ihany nandroso ihany le olona dia mbola nandroso nandeha amin'ny tatazany tenjabato mbola nisy miaramila ny sakany ihany mbola lasa zany hoe nanao rodorodo any farany tonga teny avoloa rehefa tonga teny avoloa amin'izay a dia akaiky ny lapa zany hoe mbola lavidavitra ny lapa ny avoloa efa nasindrareo karazana minina nisoty le minina dia rehefa nahitan'le minina nisoty le olona dia nanomboka ny verina dia nanomboka amin'izay a le maramila efa niandry teny nanomboka ny tifitra tsy vita ny tifitra nataony maramila tety tanety fa nisy helikoptera mandatsaka grenady avy any ambony ary taditsika tsara mbola misy ny olonentsika tsara ny président nanome baiko mihitsy hitifitra ny olona amin'ny tongony kosa feony mbola voatahiry raha misy ny oronam-peo dia azo alefa zay oronam-peo zay zavatra nisy zany zavatra tsy azo lavina mihitsy ary ny tantara ho ampetraka na tiana na tsy tiana tsy hoe fanaratsena na fanenjena ny tantara kosa tsy maintsy tokony ho fantatry ny taranako hoe inona ny zavanisy zavatra nisy zany iny dia ntao an-tsain'ny olona dia hoe efa tsy izy tsony ty fa dia andao le izy any raha ny tena mariny dia ohatrany hoe ny fandehanana nandehanana rodo be teny andrisy lahatra hoe ny vahoaka efalohany a valao fandamina dia nytao an-tsain'ny mpandeha teny nge dia anery ny président ratsiraka hoe anaiky hiala tsy moramora izy zany zavatra any azany latsaiko anao zany hoe le olona rehefa nahitan'le hélicoptère dia niheveriny fa ny président ratsiraka ny lasa hoe nandrosona nitsoka ny ala kay ty hélicoptère ty zavatra andatsaka grenady amin'le vahoaka be dia be eo zany zavatra any nge zavadozany izy zany eto miakatra ity firenena ity oravany mandany Jeriko ireo no teny filamatry ny tolona nataony vahoaka malagasy tamin'ny taona raiky amby sivifolo sy sivanjato sy arivo nitaky ny fahafahany ny siany demokrasia eto amin'ny firenena izay nanjakany didijadony nadritra ny fitondrany ny filoha teo aloha amiraly Didier Ratsiraka nadritra ny tolona tapakevitra ny vahoaka tena mikanjany telo ambin'ny folo me fa anao diabe ho any avoloa ny folo aogostra raiky amby sivifolo hanatitra ireo loha andohan'ny mpisoro ny fampiresaka amin'ny filoham-pirenena makasika ny fitakiny ny vahoaka voataty amin'ny 1 kilometatra miala ny lapan'ny avoloa pilotra grenady basy no nitifirana ny vahoaka tanam-polo izay hitaky ny fanovana vokany maro ny maty sy naratra nandrika ny raha teny amin'ny lalana miazo ny avoloa ho an'ireo mpahay-tantara tokony ayandray lesona amin'ny fitakiny ny vahoaka malagasy ny mpitondra fanjakana ny vahoaka tamin'izany fotoana izany izay naneo mafy ny firaisan-kina ny zavatra azo teninina aloha raha miteny hoe folo aogositra dia hoe ny firaisan-kina ny vahoaka ny firaisan-kina ny vahoaka tena zava-dehibe ary na dia teo ary ireo mpitandro ny filaminana zay nanisy sakana tetsy teroa ataotsika hoe nanomboka taty Analakely a teny Tanjombato manapatonga dia ataotsika hoe teny akaiky ny avoloa misy foana ny sakana fa zay fa tena hoe nyrodorodo ny olona hoe ataovy zay taonareo vonoitinareo vonoana dia tonga teny avoloa ihany le olona zany hoe ny firaisan-kina zany no hery zay ny zavatra rakety amin'ny mampandala tantara dia hoe ny folo aogositra midika firaisan-kina pirenena firaisan-kina ny vahoaka eo anatrehany zavamisy
ara-pitantanana sy ara-politika satria raha mandinika ianao mahatonga misy ny tola de hoe misy ny fahafahampony vahoaka eo amin'ny atrehan'ny fiainana trangam-piainana zay misy am'izao fotoana zao manahoana ny trangam-piainana zay misy kanefany a de ny zavatra hitatsika de hoe na de manana finiavana aza mitsangana ny ataotsika hoe plateforma roa fikambanana ato fikambanana roa maneho hevitra ny ato maneho hevitra ny roa de mijanony eo mifanehoako hevitra fotsiny ny antony mafy loatra le fanaporetana sy fampitahorana zay zavatra zay nitadideo mihitsy io nefany a ny zavatra tokony hotsaronake ny tantara tsy mba fanadino na tianao na tsy tianao eto ambonin'ny tany na zay fatan'ny mpitondra farany zay masika tsy maharesy vahoaka rehefa mitambatra ny vahoaka ary eo anatin'izay vahoaka mitambatra zay a no tena hoe ahitanany hoe aiza marina tokony izy an'le firenena zay zavatra ingely izy marina fa tratra ny ado-piainana ile olona efa sahirana sahirana roa de hoe de mbola hamoizana ihany andrefa nefa inona ny zavatra mitranga efa firifiry zay tolona natao teto Madagasikara zay zao ve sisan'ny hafarany da tsy tena tany amin'ny 47 tsika ny tany amin'ny ataotsika hoe talohany tany amin'ny androny ralay mongo sy ny sisa zao ve za de efa tany amin'ny république voalohany tompoko no ny asa ary afaka mbola mampitasa satria mbola velonay zany hoe république voalohany faharoa fahatelo faefatra fa mbola tsy latsaka ambany ohatr'izao ty firenena malagasy ty na mafisiny ty pahetan-taretika ihany koa fa mivoana amin'ny tokony ho izy ny fepetra raisiny folo alindamy zao fotoana izao fa tsy toy ny tamin'ny androny izy ireo raha toy ka miasa tsara sy mandray andraikitra ny mpitandro filaminana tsy sahala ny zava-misy am'izao fotoana izao ny firenena ny zavatra fantatro de ny folo alindatooko rehefa hoe mandray andraikitra de miverina ny filaminana jereo tsara tamin'ny 72 ny vahoaka mihitsy ny nangataka ny maramila hoe général Ramanatsoa général Andriamaro général Ramarola raisy ny fitondrana miverina ny filaminana satria nanaiky ny maramila andray ny fitondrana namen'ny président Tsiranana ny général Ramanatsoa mbola teo ndraiky io tamin'ndraiky amin'ny 7 convention de panorama zany ministre ny folo alinda de niteny mihitsy ny antso mpanao gazety de niteny hoe ianareo mpanao politika raiso ny andraikitrareo fa ny vahoaka tsy ataonareo takalonaina fa rehefa tsy andraina andraikitrareo nareo raisinainy anay iza moa le anay tao amin'io fanambarana nataoko teo ny folo alinda zany hoe nitafika sy ny gendarme fa ny polisy ko nisy teny amin'ny polisy niaraka taminay maramila tompoko tsy natao hoe anonga-panjakana fa ny maramila atao hiaro ny vahoaka sy ny fananany sy ny filaminana sy ny fahatsara-piainana eo amin'ny firenena zay misy zay ny fahitako azy zay moa no nataoko de zay ny teneniko fa am'izao fotoana zao efa sa manana ny fijeriny angamba mety hoe am'izao fotoana zao angamba tsy zany tsony ny fomba fijery ary zay ny mahatonga le hoe fa maninony tsika notrao ka io miankina amin'ny tsirairay avy ny farisendahatra tomponantoka voalohany tamin'ny nahafatesana sy nampitondra takaitra olona maro tamin'ny 10 aogositra ny nitarika ny olona hoeny amin'ny lam-pampanjakana amin'ny mahafaritra mina azy vokatr'izany ireo mpitarotolona no lasan'ny tantana ny firenena tamin'ny taona 1970 rehefa niala teo amin'ny sezan'ny amiraly atreto tsy nitondra vokatsoa ny firenena ny fanodanana sy ny fanonganam-panjakana vokatry ny tsy fanekena ny valim-pifidianana ratsy ivina ankoatra ny 10 aogositra 1970 efa nisedra hetsika tahaka izany ihany koa toy ny taona 1970 ny krizy ny ray sy 2 teo ihany koa ny hetsy-bahoaka tamin'ny taona 20